Ny sivora maraina marina no tonga ny safiny andeha tafika ny lehibe ny faritra Matsiatrambony Andriamatorary Jean Benjamin sy ny komandiny faritany miaramila faharoa kolonel Lafanto Frederic ary ny komandiny fiadidim-paritany gendarmerie nationale Fianaratsoa kolonel Manjakavelo Leonard Auguste amin'ny fankalazana fahatelo amin'ny 50 taona amin'ny fahaleovantena sy ny voalohan-dahy. Ny Alolomatsy dia nisy ny fanolorana marim-bolona-pirenena ka iray nahazo ny grand officier de l'ordre national, 4 commandeur, officier 10 ary 22 kosa ny chevalier de l'ordre national. Taorian'izay dia niroso tamin'ny matso ka nitarika izany ny kolonel Randrianandrasana Maxime, komandiny regimanta amin'ny miaramila voalohany RM2. Vata miaramila nilahatra mandeha tongotra 200 latsaka no nandray anjara avy amin'ny sekoly miaramila pirenena, gendarmerie nationale, ny ansireur M2 ary ny polisy pirenena. Fa isan'ny nampiavaka ny matso teto amin'ny renivohitra Matsiatrambony ny fandraisana anjaran'ireo herivonjitaitra, ny ofana manokana hiatrika ny fahavalo raha misy tampoka eo anivon'ny polisy pirenena, dia ny uhirana ny unité d'intervention rapide izany ny commissariat central Pasambaza sy ny UJ na ny unité spéciale d'intervention ao anatin'ny force d'intervention police nationale na ny FIP. Fiara enina kosa no nitandavana na namakivaky ny arabe ny fahaleovantena tamin'izany ny ampy moto 4. Taorian'izay dia nandray anjara ny herivelona toy ny fampianarana ny sekoly ka hatramin'ny université 470, mpanao fanatanjahantena ary mpitatitra sy ny sisa. Ny tolakandro 9 jona moa tao amin'ny kianjana Pasambaza dia nisy ny fampisehoana lehibe nataon'ny damama sy ny tarika oladady izay nahavory vahoaka maro tokoa eto amin'ny renivohitra Betsileo. Tolo faritra irery koa dia nisy koa ny fandefasana afomanga